avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Ampody istoerana no anaova mpitondra sorona ny firenena sy ny vahoaka malagasy manontolo amin'izao fotoana izao. Fipetra takin'ny FMI ahafahana mamoaka ny ampahambola manaraka amin'ny FEX sy ny FRD, ny fialan'ny fanjakana amin'ny subvention orinasa jirama, fipetra izay hitarika fiakarany sara ny herinaratra nefa mpanjifa tsy afaka misitraka izany araka ny tokony ho izy. Ny ona topariny filoha teo aloha Marc Karavalmanana serra Jonal Mampianina Androany, andinika andraram-pirenena, isan'ny lalana mitondra ny fampandrosoana ho izy ireo ny fampihavana amin'ny pirenena. Sehatra iray mbola mila fanohanana ny zahatany ambanivohitra amin'izao fotoana, ity faran'izay tokony ampidi-bola betsaka raha arahana politika mazava ho ireo mpisehatra. Atoram-pitso ny fividianana filohan'ny pirenena ny Gabon, valon'ny kandida hifaninana ary isan'izany ny General Brice Oligui Nguema, filoham-panjakana amin'izao fotoana izay nitarika ny fanongana mpanjakana ny taona 2022, ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovaontsika eto amin'ny fitalavitra kolo fatena ny araba manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay hoentsika manokatra ny fampalalam-baovao matoa andatsoratra vetrany ampody istoerana no anaovany mpitondra fanjakana sorona ny firenena sy ny vahoaka malagasy manontolo amin'izao fotoana izao. Ampody istoerana ny fiezahana mafy izay tsara vita mpitondra sy tompon'andraikitra teo aloha ka na dia hita izao fa soa ny firenena sy mbesiny maro aza tsy ezahana tohizany intsony ankehitriny. Matoa andatsoratra eto Gaëtan Andriatsilavo. Nanantanteraka dinikasa momba ny famatsiam-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena ireo tompon'andraikitra isan'ny tsokajiny eto amintsika. Tanjona ny ijerena ny fandrosoan'ireo tetikasa izay vatsy ny banky iraisam-pirenena vola ary anamafy ny fiarah-miasa eo amin'ireo andrim-panjakana samihafa ahafahana manantanteraka aingana ireo tetikasa ireo ho tombotsoan'ny mponina sy ny besin'ny maro. Fa iny matetika na aiza ahitana kabary mezinizina eto Madagasikara io tombotsoan'ny mponina io na ny tombotsoan'ny besin'ny maro. Tsy maintsy mikendry izany tombotsoan'ny mponina sy ny tombotsoan'ny besin'ny maro zany avokoa izay rehetra atao sy ny fanapahan-kevitra raisina na politika na sosialy na ara-toekarena. Isan'izany ny famokarana, ny angovo, ny lalana, ny tsena, ny filaminana, ny lalam-barotra, ny herinaratra, ny rano, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fampianarana sy ny fanabeazana, ny famoronana asa, hatramin'ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ireo firenena hafa. Manana didy hitandro izany ireo nomena fahefana rehetra, na fahefana mpanao lalàna, na fahefana mpanatanteraka, na fahefana mpitsara. Mikatsaka izany tombotsoan'ny besin'ny maro izany avokoa, ary mikatsaka izany ihany koa ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra, mpanabe, mpanao politika, mpitondra fivavahana, be ny tanàna, sefy fokotany, hatrany amin'ny mpanao gazety aza, ka miandraikitra na mahasahana vondrona na antokon'olona maromaro. Noho ny fikatsahana tombotsoan'ny besin'ny maro, misy lafin-javatra tsy maintsy milefitra. Voalaza matetika fa ilay ambopody istoerana io tsy maintsy milefitra io. Tsy voafaritra mazava nefa, ary tsy misy lalàna manamafy, fa tsy maintsy ny ambopody istoerana avy amin'ny vahoaka na ireo mpanao politika na ireo vondron'olona hafa no tsy maintsy milefitra. Manana ambopody istoerana, tokony hilefitra ihany koa ireo mpitondra fanjakana izay nomena ny fahefana. Ary misy fotoana tsy maintsy erisoan'izy ireo amin'izay fileferana izay. Antony, la ny andro mifanenjika sy manao kajy politika ny avy ireo mpanao politika, any ka adino ilay adidy sy andraikitra amin'ny fikatsahana ny soan'ny firenena. Ny fanamafisana ny fahefana, ny fikatsahana tombotsoa manokana ny masaka ao an-tsaina voalohany,
fa tsy ny fikatsahana ny tombontsoa ho an'ny be sy ny maro araka ny fomba fiteny ombenombeny. Ambom-pody isy toerana no anaovan'ny mpitondra sorona ny firenena sy ny vahoaka malagasy iray manontolo, mampanantena volana sy lanitra ary fampandrosoana ho an'ny firenena sy ny vahoaka iray manontolo. Kanefa noho ninjay fa nahazo fahefana ny tenany ary tsy misy afa-tsy ny tenany no fantany. Ambom-pody isy toerana tokony hampandeferina izany ahafahana miroso amin'ny fanatanterahana ireo teny nomena. Ambom-pody isy toerana ny fiazana hamafa izay tsara vitan'ny mpitondra sy tompon'andraikitra teo aloha, ka na dia hita izao fa ahasoany firenena sy ny be sy ny maro aza dia tsy tohizana intsony raha tsy ilaza fa tsy ireo tetikasa roa lehibe saofika sy volobe izay raha malala ny vokatr' izany manoloana ny tsy fampinerinaratra eto amintsika amin'izao fotoana. Ambom-pody isy toerana ihany koa ny nilazana tany aloha fa tsy mety ho antsika ny fametrahana fitandrana fasimainty ao Toliary, kanefa noho ninjay fa tapidalakaleha noho ny tsy fahaizana mitantana, tapidalakaleha noho ny tsy fahaizana mitsinjo mialoha, dia iny fa manao izay fomba rehetra indray ametrahana sy hampandeha izany fitrandrahana izany. Mila miombona, mifanolotanana raha tena tia tanindrazana, ka hikatsaka marina izay tena tombontsoa an'ny mponina, hitady izay tena tombontsoa ho an'ny be sy ny maro ary hampandefitra izay ambom-pody isy toerana izay. Izay no matoan-datsoratra ny sampana fampahalalam-baovao ho any Androany. Fa raha tsy hatrany ny atolotra omeny jira mampanjifany na eo amin'ny rano na ny herinaratra amin'izao fotoana izao. Ankilan'izay, isan'ny fepetra takin'ny FMI ahafahany mamoaka ny ampahambola manaraka amin'ny FEC sy ny FRD ny fialan'ny fanjakana amin'ny subvention ny orinasa jirama. Fepetra izay tarika fiakarany sarany herinaratra nefa mpanjifa tsy afaka misitraka izany araka ny tokony ho izy raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka ina hiteraka zavorovory. Onona saina no mitatitra ny fanadidina. Manoho ny fionana amin'ireo départementa ministérialy sy ireo siedra voakasika eto Madagasikara amin'izao ny délégation FMI na ny Fonds monétaire international. Fitsidiana izay tafiditra ao anatin'ny tombana faharoa ahafahan'ny Madagasikara misitraka indray ny ampahambola manaraka amin'ny fonds élargi de crédit sy ny facilité pour la résilience et la durabilité. Ny ao tamin'ny andro rajoelina izy ireo omaly ka isan'ny nifantohana ny fanatanterahana ireo fiapetra napetraky ny FMI efatra amin'ny volana amin'ny 4.20. Maro amin'ireo fiapetra no mbola tsy tanteraka mandrak'androany toy ny drafim-panarenana ny orinasa Jirama sy ny fialan'ny fanjakana amin'ny subvention anty orinasa ity. Fiapetra izay ho sarotra amin'ny fanjakana ny fampiarana azy. Ny fialana amin'ny subvention moa zany ny tentsika hoe zaka sa tsy zaka raha ny tena marina dia tsy zaka. Raha ny fahefa mividy androany tsy zaka zany. Ny zavatra misy nefa ninina tena raha izao politika mpanjakana izao tsy maintsy satria raha te hidebloquer ampahany manaraka amin'ny resaka fanampin'ny banque irisa-pirenena sy ny FMI tsika dia tsy maintsy tohizana foana izay vérité des prix zay. Androany ilay izy mitena hoe tsy zaka satria matoy tsy zaka ilay angovo tsy ampy nefa ny vola aloha mitombo ihany. Raha amina manokana aloha zany tsy tokony hiakatra zany ny vidin'ny herinaratra alohanao satria ianao ve tsy misitraka an'izany araka ny ilaivanao azy dia ahoana ny tokony andoavanao vola miakatra. Madagasikara mbola anaty période cyclonique androany efa manana olana sady ny jirama mifamatsiana manahoana re zany amin'ny ririnina sy amin'ny lohataona ho avy amin'ny mois de septembre octobre any mandra-pahatonga ny orana indray tena manana fanahina betsaka tsika manao ahoana antsika tsara fa ny angovo zany ny ahafahan'ny firenena mihodina satria ny orinasa raha hiasa mila angovo. Ny ampahambola efa nositrahana izay tsy hita mazava ny amin'ny hoe natao inona sy natao aiza ohatra ny fanazavana tsy mipaka amin'ny sosialim-bahoaka sy ny toe-karena. Matoa ny ariary mbola midina satria ny ohatran'ny 5 000 ariary ny euro anankiray tamin'ny herinandro lasa teo midika zany fa mbola faible zany ny balance commerciale atsika, mbola kely ny exportation vitatsika nefa tsy amin'ny importation be da be ihany zany hoe mbola tsy tena vela ny économie malagasy. Tany amin'ny infrastructure angamba ny tena nampiasana vola roa zany raha ny taza-maso androany satria mahita tsika fa maro ny fanamboarana eto Antananarivo renivohitra. Be da be ny zavatra amboarina eto za aloha mahita androany zany fa mety eo nampidina tao anatin'izay fanamboarana zay ngamba ny tetibola nisy tetibola maromaro natotona tao anatin'izay. Ankoatra ny fiandrasana ny drafim-panarenana ny orinasa Jirama sy ny mangarary eo amin'ny fitantanam-bola, andrasany ny rehetra ihany koa izay ho fanapa-kevitry ny fanjakana ny amin'ny firosonana tsy amin'ny fanajanonana ny subvention amin'ny orinasa Jirama izay mitetina 520 hatramin'ny 520 tapitrisa $, isan-taona izay tokony ahafahana manao fototra fitrasa-pampandrosoana
Isan'ny andrasan'ny FMI ihany koa ny famoahana didim-panjakana momba ny ajustement automatique des prix sy ny didim-pitondrana amin'ny fikajiana ny vidin-tsolika. Ny vidin'izany izay miova isam-bolana raha tato anatin'ny efa-bolana voalohany tamin'ity taona ity, manampy ireo ny fanamorana ny tontolon'ny fandrarahana sy ny fanatsarana ny climat des affaires amin'ny ankapobeny. Tontolon'ny fanoherana eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Ny fanoherana ny fitondrana rajoelona no hitambaran'ireo antoko politika mandrafitra ny fanoherana fa samy manana ny tanjony raha mipitso avokoa ny rehetra hoy Rivra Kodivao androany. Lojika sy mitombony izany raha jerena ny zava-misy teto amin'ny firenena rehefa tonga ny fividianana. Raha nitranga amin'izao fotoan'izao tsy voatery hitovy hevitra ny rehetra hoy hatrany Rivra Kodivao tamin'ity andro an'ity tojon'Rina Tahirino mitaritra ny atsiprian'izay. Ny fanoherana ny fomba fitantanana firenena ataon'ny andrajoelona ny ombonan'ny fanoherana rehetra fa samy manana ny firehany, ny antoko tsiraray ary samy manana ny fijeriny sy ny tanjona politika ny rampitso. Tsapa ho tsy ahitana fiombonana loatra ny mpanohitra ankehitriny. Lojika io hoy ny filoha nasionaly ny antoko SVM Rivra Kodivao raha nanontaniana ny heviny androany satria lasa mpifaninana indray ireo antoko tsiraray rehefa tonga ny fifidianana. Nampametra-panontaniana ny maro ny fanambarana ny ainga avy any Toliara Omaly fa manohana ny tetikasa basy Toliara hatramin'ny fanoherana ny antoerana izay tsy mitovy amin'ny hevitry ny fanoherana eto Antananarivo. Tsy maintsy misy ny tsy fitovi-kevitra fa miankina amin'ny antoko sy ny fomba fijeriny io hoy ny fanazavana. Ny fomba anaovana azy ny toeriko zay efa tanatina gouvernement tsy afaka mihitsy ianao androany anidy amin'ny Madagasikara. Zay ny anay SVM zay. Zay zany tsy zany tsy tokony ho raisin'ny mpanohatra na ny mpanohana hoe ay miteny an'izany zao raha Kodivao anao dia momba ny mpanohatra isa momba ny diso be zany fa hoe ahoana ary ny rosotsika. Reo zao ny député any Atsimo samy tsy mitovy hevitra. Inona ny manakana an'ireo? Inona ny mataraka amin'ny fanjakana tsy ampivorin'ny olona? Fandresy lahatra amin'izany dia ho eo raha tena hoe tokoa tsy maleo sara ny vidiny fitenenana fa manapotika antsika io roay mody ihany io. Tsy milaza hoe tsy hisy hevitra tsy hitovizana eo amin'ny antoko mpandrafitra ny fanoherana hoy hatrany ny fanazavana na dia misy aza ny fitambarana manohitra ny fitondrana izay mijoro. Tsy maintsy misy iveo mora misy olona mijery izay tombotsoa androany ihany, misy mijery lavidavitra kokoa ho tombotsoa amin'ny firenena. Zay ny zany natao mandeha foana amin'ny feo hoe tokony mitambatra bebe kokoa amina zavatra tokoa azo hitambarana ny FDB ny fanoherana zao fomba fitondrana zao mahatonga ny firenentsika mandrotra zao mahatonga ny olombitsy me manakarembe fa avoaka malagasy me potika zao trafika rehetrarehetra mitombo eto Madagasikara zao. Zany ny tokony iraisana hoe inona ny politika maharitra afahana mandaa an'izao fomba fitantanana zao. Zay ny arahany zay fa zany tsy milaza hoe tsisy tsony ny antoko politika fa tambatra anankiray daholy amin'ny hevitra rehetrarehetra. Minoa ianao fa ho avy eo fifidianana manaraka mety tsy manana ny heviny amin'ny fifidianana manaraka. Zavatra tsy maintsy eritreretiny zany. Raha hoe zany ny androany dia iraisana hoe isika zany rehefa tonga fotoana dia tena ray daholo tsika. Jereo tamin'ny mahajangako. Zany anontanianao eto raha Kodivao Rivo. Nisy azavy teo, zany ary dia efa tsy zaka. Miezaka mitondra ny heviny ny fanoherana saingy manana ny fahefam-panjakana sy ny vola ny mpitondra hoy ny fanazavana izay ery ampiasainy amoretana ny tontolon'ny fanoherana eto Madagasikara. Na inona zava-miseho, na inona mety fiovan'ny fitoetra raha sy ny fomba fijery, politika matotra manana vina sy fandarana asa mazava no ilaina eto amin'ny firenena. Politika mijery sy mampiakatra ho ambony ny tombotsoa pirenena. Ao anatin'izay vaovao politika izay hatrany ny eo natao pariny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sery rajonary mampianina androany andinika makasika ny raharam-pirenena eto Madagasikara. Isan'ny lalana mitondra fampandrosoana hoy izy ireo ny fampihavana pirenena, ny fitandrona ny kolotsaina malagasy sy ny fihavanana ihany koa. Tsy ary 11AVRIL no mitaritra ny antsiprian'izay. Nanaso ny fanambarana iombonana tany Paris filohan'ny Repoblika teo aloha hery rajonary mampiana sy Marc Ravalomanana androany 11 Avrily. Ny resaka mpandidina ny raharam-pirenena eto Madagasikara izy ireo ary nilaza ireo fitantarana samihafa tsy mandeha araka ny tokony ho izy eto an-toerana amin'izao fotoana. Voaresaka tao anatin'ny fanambarana iraisana nataon'izy ireo ny mikasika ny fahantrana, ny firongatry ny tsy fandriampahalemana, ny hetsy-bahoaka noho ny fananganana foto-drafitr'asa miteraka ihany ho an'ny mponina, ny fanaovana fitaovana politika ny fitsarana
fanjakana ny fanitsakitsana ny zo fototra maolona toy ny fahalalana maneho hevitra ny tsy fahafahana miankona amin'ny toerana iray sy ny tsy fanajana ny zo maolona ho an'ireo heverina fampanohitra lalana mitondra ho amin'ny fampandrosoany Madagasikara ho izy ireo ny firaisampirenena lavitry ny fisaratsarana ara-politika sy ara-tsosialy ny fanetsehana ireo mpiara-miombona antoka rehetra toy ny rafim-panjakana atoko politika firaisampirenena sehatra tsy miankina sendika antoko-pinoana mba hitadiavana vahaolana maharitra ny fanajana ireo fototry ny kolotsaina malagasy indrindra ny fihavanana miantso ireo mpisehatra rehetra amin'ny raharam-pirenena ireto filoha teo aloha ireto arak'izany andray ny andraikitra tandrify azy ireo ihany koa. Ilaina ny fametrahan'ny fanjakana malagasy vahaolana maika hisorohana sy ampihenana ny lozam-pifamoivoizana ho niraka manokany firenena mikambana izay tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Lara-pamena amin'izany ny fanatsarana ny foto-drafitrasa ny fampianarana sy fanentana ireo rehetra mampiasa ny lalana ho nasaina no mitatitra ny fanadidina. Ny kontinanta Afrika no manana tambony indrindra amin'ny isan'ny olona mamono ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay mahatratra 70 amin'ny mponina ray hetsy raha enina amin'ny ray hetsy ny ihany ny kontinanta Eoropeanina. Ho an'i Madagasikara, saika isan'andro no ahitana izay lozam-pifamoivoizana izay ary matetika amoizana aina izany indrindra mahakasika ireo kodiaran-droa. Ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana tonga eto Madagasikara miaraka amin'ny fitondram-panjakana ny iraka manoka ny firenena mikambana. Iraka manokany sekretera jeneraly ny firenena mikambana andinika momba ny arylozan'ny fifamoivoizana. Fantatsika fa maro ny ainana fo sy maratra vokatr'izay lozam-pifamoivoizana izay maneran-tany ary tsy afabela amin'izany Madagasikara. Nanasa ny ministry ny fitaterana ary ny aona tamin'ny prime ministre ao anao tombana momba izay tontolo ny fifamoivoizana izay. Ijery ireo lokanady sy asa miandry. Mise en place pour améliorer la situation. Maneran-tany, olona mahery ny ra-tapitrisa no mamony ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana raha manodidina ny 50 tapitrisa no maratra. Lozam-pifamoivoizana izay fototry ny fahafatesany zaza sy ny tanora eo anelanelany 5 hatramin'ny 20 taona. Ho an'i Madagasikara, ny vohitra nandritra ny fandalovana iraka manoka ny firenena mikambana firosoana amin'ny fampiarana ireo paikady sy politika momba ny arylozan'ny fifamoivoizana, ny fifandraisana vahaolana anatin'ny foezaka hisorohana na ampiena ny lozam-pifamoivoizana na izany ho an'ny mpandeha tongotra na mpamily kodiaran-droa ary ny mpampiasa fiarakodia sy fiara fitateram-bahoaka. Iverenantsika vetivety ny lafin'ny famatsiana herinaratra amin'izao fotoana izao. Miverina mahazo vahana ny fahatapahan-jiro mifandimby raha ny eto Antananarivo sy manodidina ankehitriny. Naharitra ora maro izany no malitsy tamin'ny ity androany ity hatrany izay mamono hatrany ny seha-piariana ireo vahoaka indrindra mivelona amin'ny fampiasana ny herinaratra ny jiramaka tokony hitadiavana vahaolana aingana. Ora olom-pirenena nanaovana fanadihadiana androany. Daniela Minoarso no mitatitra ny antsy prian'izay. Raha toka dinodino tsy noresana tao anatin'ny andro vitsy, miverina mahazo vahana indray amin'izao fotoana ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina. Ho an'ny androany, faritra maro teto Antananarivo indray no fantatra fa niaran'izay fahatapahan-jiro mifandimby izay, vokatry ny fahasimbana fitaovana, izay nateraka ilay orany kija omaly raha notina avoaka ny jirama tao anatin'ny tambazotra ny serasera. Olana izay efa mateti-pitrangatra amin'izay saingy tsy mbola nahitamba-olana, ary izao mivoamaika miha mahazo vahana izao indray amin'izao fotoana. Antony tsy tokony anteherana be loatra intsony amin'ny herinaratra avy amin'ny orinasa jirama, ho ny olom-pirenena noho ny heviny. Raha amiko manokana tsy tokony antehatra jirama intsony, fa tokony amin'ny quartier anankiray tokony afaka manao cotisation sy ny maro samby hafa mba hifidianana masinina sy ny ohatrohatran'izany dia mikompte izay dépense laniny eo no mety andovana ny abonnement isam-bolana amin'izay mety ho azy. Ankilany, tokony hifanaraka hatrany amin'ny kalitaon'ny tolotra omeny orinasa jirama ny vidin-jiro tokony alohany isa-tokantrano, fa tsy atao midangana be tahaka izao hiatrany ny fanehoan-kevitra. Ilay jiro tapaka foana, ny rano koa nefa tapaka foana, nefa ny vola tsy maintsy alohanao isam-bolana sady tsy maintsy tonga ny jirama. Izay zao no tena hitako tena olana amin'ilay izy. Raha ohatra ka hoe ohatr'izay zany ilay izy dia tokony faravaratsany ilay izy mba tokony hoe ahenany zalahy kely ilay vidin-jiro sy ilay vidin-rano aloha, satria ilay izy rahana malala fa ilay izy tapaka foana. Tsisy tsy minainaina nampiasa privé amin'ny resaka fidiram-bola, satria ianao zao raha ohatra ka hoe anao an'ity zavatsy ity ianao, ity zao raha ohatra ka hoe ray alina nanao an'ity taloha, amin'izao izy efa lasa 25.
dia fa lasa miaina zany le zavatra amin'izao nefa tokony faravaratsy ilay sy tokony hoe mba hiakatra. Isan'ny fanontaniana petraky ny mpanara-baovao amin'izao fotoana ny hoe mety mbola hitovy izay fahatapahan-jiro izay indrindra rehefa tonga eto nitoerana ny filoha frantsay sy ireo delegasiona miaraka aminy. Raha ny zava-misy aloha hatreto saika izany ny mpitondra fenina avokoa andro vitsy tsy atongavana ireo vahiny eto nitoerana ny fahasahiranam-bahoaka ny faharatsindalana sy ny maro hafa. Tranga izay manam-pirofo fa ambony ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka ny fandraisany mpitondra fanjakana ireo vahiny raha ny fanionkevitra hatrany. Lafim-baovao hafa isany ho ampisitrahana nomerika ihany koa ireo mpandraharaha eny amin'ny tontolo ambanivohitra amin'izao fotoana izao. Ilaina ny fidirana ao anatiny nomerika sy ny fifandraisan-davitra na dia any ambanivohitra azy amin'izao fotoana izao na ny fandraharahana zany. Nampahafantarina tamin'ity androan'ity araka izany nitetika asa fond de sim ho fampisitrahana fampitaovana nomerika ny tontolo ny fandraharahana ambanivolo. Tojonirina tahirino mitaritra ny fanadidina. Tsy afa-misaraka ny fisitrahana herinaratra sy ny fitaovana mifandraika amin'izany ary ny tontolo numerika. Mila herinaratra ireo fitaovana sy teknôlôjia ahafahana mampandeha azy. Efa manomboka mampiasa ny teknôlôjia ny tontolo ambanivohitra, saingy mandeha ila ihany zany noho ny tsy fahampiany ny herinaratra. Androany, nisy ny fahampahafantarana ny tetikasa fampisitrahana fampitaovana manome herinaratra ny tontolo numerika ho an'ny mpandraharaha eny anivon'ny tontolo ambanivohitra ao anatin'ny fond de sim. Ao anatin'ny ilay fampisitrahana numerika ho an'ny rehetra. Le raha resaka fond de sim déjà alohantsika mitondra hoe jiro dia misy an'le hoe afaka micharger an'le téléphone le isany ohatrany hoe ataontsika mety hoe afaka miaraka ihany hoe jiro afaka hicharger téléphone dia mampiasa téléphone efa haitsika hoe namponina any ambanivohitra any ary mety mila an'io na hienono radio na hijereny information kely ny réseaux sociaux moa tsy resahana ntsony. Dia mba tsy eto Antananarivo sy any Tamatave sy any Nosy sy le tanàna ngeza be ihany zany misy an'le orinasa fa mba makany ambanivohitra ary ny tena tiana hoe makany atsimo any amin'le tena lavitra le tena tsahan'olona any ny tena tiana hoe posena zany. Noho ny fahatsapana fa tena ilain'ireo mpandraharaha ny teknôlôjian'ny fifandraisan-davitra na eny amin'ny tontolo ambanivohitra azy. Ho jerena manokana amin'izany ireo vehivavy. Tafiditra ao anatin'ireo ho tohanana ihany koa ny fampindramam-bola madinika na ny microfinance noho izy ireo misehatra betsaka eny amin'ny famatsim-bola ho an'ny tontolo ambanivohitra. 24 millions de dollars au anatin'ny 97 millions de dollars na fond géré ny fond de sim dia izay 24 millions de dollars zay valopolo isanjato maherin'izay ampiasatsika ao anatin'io financement basé sur les résultats io. Efatra isanjato eo ny ligne de crédit dia ny ambiny ampiasaitsika amin'le subvention catalytique tsy nidirantsika lalina le izy fa mbola hidirantsika lalina rehefa tonga ny fotoana mamatotra kokoa ny mikasikasika an'le subvention catalytique. Tetikasan'ny ministèran'ny postra sy ny ministèran'ny angovo izy ity miara-miasa amina sehatra tsy miankina vitsivitsy eto amintsika eo ampitadiavana ny orinasa mpifandraisan-davitra azo ny tsenam-barim-panjakana moa izy ireo amin'izao fotoana izao. Isendo vetivety ao anaty doka fosika aza misaraka aminay ary. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... l'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 30 avril 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce de ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement! L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky mifonao ho an'nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Extra propre, dinaro le vovzavoni. Extra propre, raccalte, it's no tenamboni.
enoy ity misy vaovao atolotra ho anao ity ny savony vaingana ny fiasany tegna haingana mora manala loto rana salamba tonga de mazoto savony vaingana io mandroatra tsara tasy rehetra to de miala tsara kalitao mety be aminao rehefa mandeha amin'ny épicerie e ikisa fotsy teneny ry rehefa mandeha amin'ny épicerie e ikisa fotsy teneny ry e ikisa io le savony vaingana fotsy io tena mety amin'ny raha fotsy ikisa ihany ny extra propre ndana tonde mividy zao de zao fa io mety be aminao arafinatra ny maman super chef miaraka amin'ny Mikael mpanjaka ny fahadiovana. Suivez Maman Super Chef avec Avila School. Avila School, école hôtelière de Madagascar. Atmosphérique home plate, manolotra ho anao Maman Super Chef. Leader Price vous présente votre programme préféré. Leader Price Latvia. Manasantsika maman rehetra indray andray anjara ato anatin'ny lalao Maman Super Chef. Iaraka lalao isika ary manomboka any amin'ny casting dia efa maro be ny épreuve omanay anareo mazava ho azy lalao mahakasika ny sakafo sy ny lakozia. Dian'izao dia efa misorata anarana amin'ny Maman Super Chef tsy dio ny pejiny TV FM official efa misy publication misy ndroy ahafahana maka ny taratasy fisoratana anarana rehefa feno somatsara izay fiche d'inscription anao izay dia alefaso ao anatin'ny afatra miafiny ny pejy ihany ialoavany code MSC. Maman fa afaka manantona mivantana ety amin'ny Kolo TV ety amin'ny diga ihany koa ianao raha ohatra ka hisoratra anarana ny Maman Super Chef neka sady mampiala voly no mbola azonao lela voly ray tapitrisa ariary be izao ka ahoana ary voafetra ihany ny toerana ka aza tara. Tonga tsoa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity miteraka fatiantoka amin'ny orinasa eto amintsika ny tsy fahafehezana ny teknôlôjia sy ny fitantanana amin'izao fotoana izao antony mahatonga ny anteny meranvarotra sy ny indostria eto Antananarivo hikarakara fiofanana ho an'ny mpandraharaha ankehitriny ka ba elohany mitaritra ny fanadidina. Ny tsy fahaizana mitantana sy mitarika ny olana ara-pifandraisana eo amin'ny sampiasa na eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa ny tsy fahafehezana ny teknôlôjia sy ny tontolo nomerika no isan'ny lesika mampitotongana ny orinasa iray fa ihany koa eo amin'ny lafiny fiaina ny maolona sy ny arabolona hoy ny CCIA na ny chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo ity farana izay tapa-kevitra fa ampiofana ny mpandraharaha mandritra ny 3 volana. Misy dimy eo ny karazam-piofanana dia ny momba ny fahaiza-mitantana sy fahaiza-mitarika, ny momba ny informatika sy fitaovana ara-nomerika, ny momba ny fitantanana arabola sy ny fitantanana gabobeny, ny momba ny arakolona ary ny momba ny serasera. Ankoatr'izay, mbola betsaka ireo karazana fanampiana sy ny fanatsarana ny sehitry ny fandraharahana ka saina ny tenimeran'ny varotra sy ny indostria Antananarivo hatao amin'ireo orinasa eto amintsika. Zany fanampiana ny orinasa hitady garam-bato anatin'izany fanomezana vaovao formation chiffre économique ho an'ny orinasa tanjona tena hoe anampy orinasa velatra groupe sy anondrana koa ohatra hoe raha hoe mahita laram-bato tsaratsara izy any velany dia ahafahany manondrana makany velany ary zava-mitaika azy raha ny fanazavana voaray misokatra ho an'ny rehetra izao tolotra izao na ho an'ny mpitantana ny orinasa na ho an'ny mpiasa na ireo izay maniry ho mpiantsehatra amin'ny tontolo ny fandraharahana. Iavaka ny fety mipasika amin'ity taona 2020 ity ary misy tolotra vaovao miisa 3 lehibe omena ny mpanjifa. Ankoatr'ireo tolotra samihafa ny ampy 3 ihany koa ireo fahitalavitra malagasy noraisina ary nampitomboana isa ihany koa ireo tantarana dika amin'ny teny malagasy na ilay antsoina hoe série doublé eo anivon'ny Star Times amin'izao fotoana izao. Andao arahantsika amin'ny fanampanazavana mikasika izay.
mampiasa bouquet basique na smart dia aprisiana na amin'ny 10,000 ariary zany hoe 28,000 ariary miampy 10,000 ariary dia misitraka ny bouquet eo amboniny amin'ilay sarany 10,000 ariary mandritra ny iray volana. Totra faharoa indray raha manao ry abonnement 2 volana amin'ny bouquet basique na smart le mpanjifa dia mahazo an'ilay bouquet eo amboniny ihany koa izy mandritra ny 2 volana. Raha efa classique na super zany hoe le bouquet vidina amin'ny sarany 10,000 ariary le olona dia manao ry abonnement 2 volana izy dia mahazo voaloandro fanampiny maimampona. Io tolotra io dia maharitra hatramin'ny 3 aprily io avy izao. Manarak'izay noho ny fangatan'ny mpanjifa dia misy chaîne anankitelo vaovao nampidirina ao amin'ny Star Times fahatelo farany dia raha fahafantaranareo Star Times hatramin'izay dia manao série doublé zany hoe izahay napitry ny volonté ta Madagasikara hatramin'izay dia 3 no série doublé nalefanay zany hoe tantara filipiana natorika voadika amin'ny teny malagasy fa amin'izao izy dia nampitombona ho 4 zany hoe mahazo tombon-dany izay mpanjifa Star Times satria série doublé anankefatra be izao no andeha manomboka izao amin'ny chaîne Gasy Star sy Up TV. Tontolon'ny fahasalamana no anoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Amin'ny farany androany ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana. Hetsika fampiasam-batana no nentiny OMS Madagasikara nanamarika izay tamin'ity androany ity. Lohahevitra nisongadina ny fahasalamana mandritra ny fiterahana i Madagasikara manokana izay mbola tokony hanao ezaka maro amin'izay sehadray. Santatra ny aina no mitatitra ny Antsipriany. Fampiasam-batana tamin'ny alalan'ny dihy mirindra Zumba no nentin'ny OMS namaranana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana tamin'ity taona ity. Nanomboka ny alatsinainy ny fankalazana ary maro ny hetsika natao isan'andro. Ho an'ity andro farany ity, nasongadina ny mahazava-dehibe ny fanatanjahantena sy ny hetsika ara-batana ho an'ny fahasalamana. Araky ny fanazavany solontenan'ny OMS eto Madagasikara, fanafody mamaim-poana ny fampiasam-batana. L'activité physique, c'est le médicament le plus efficace et gratuit. Fanafody mahomby indrindra sy maimaim-poana ny fampiasam-batana izay nataonay teo. Azonao atao samirery zany amin'ny fanaovana dia-tongotra isan'andro na manao ahoana ny toetrandro. Azonao atao izany rehefa manana fotoana ianao. Tsy mitaky fitaovana manokana ary miaro anao izany. Fanafody mora sy maimaim-poana indrindra amin'ny lafiny fitsaboana na dia amin'ny lafiny fanemorana na fisorohana ny fahasarotana azy. Misy atotanisa mampiseho fa ohatra ny vehivavy voaneo mamiadaninoana miemotra ny fiparitahany sela marary rehefa mampiasa vatana izy ireo. Tahaka izay ihany koa ny ho an'olona voan'ny tosi-drao ambony na tratra-ny diabeta. Manemotra ny fahasarotana arak'izay azo atao ianao rehefa mihinana fanafody sy mampiasa vatana. L'activité physique régulièrement, ça retarde au maximum possible les complications. Tsy aivina, fahasalamana mandritry ny fiterahana, miantoka ny ho avy feno fanantenana, no lohahevitra nentina nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana tamin'ity taona ity. Raha ny fanazavana, mbola mila manamafy ny ezaka vita i Madagasikara amin'izay lafo ny fahasalamana ireny sy ny zaza izay. Alors, la situation à Madagascar, oui, il y a des progrès. Mandroso Madagasikara amin'izay lafin'izay, saingy misy ezaka tokony atao ihany koa. Raha ny tany fahafatesany ireny sy ny zaza no resahiny, mbola misy ezaka tokony atao isika. Misy tanjona lovain-jafy, mila tratrarina, ka manentina ny piasan'ny fahasalamana izahay. Mba tena hikarakara ny vehivavy rehetra izy ireo, ary mba hanentana ireo vehivavy hitandrina ny fahasalamana. Betsaka ny zavatra tokony hataontsika, na efa misy ezaka aza. Nous avons beaucoup de choses à faire, mais il y a des progrès. Mamaritra ny fahasalamana mandritra ny androm-piainana, ny andro arivo voalohany iainany zaza. Manomboka amin'izy ao am-boka ka hatramin'ny faharoa taonany. Ao anatin'izany, tokony hisitraka fizaham-pahasalamana ara-dalàna ny ireny mandritra ny fitondrana voka. Tokony eny amin'ny fitoerana natokana ho an'izany ihany koa ny fiterahana, hisorohana ny fahasarotana. Ary arahina tsara ny sakafo sy ny fanaovam-bakisiny ny zaza ao aorian'ny fahaterahana. Ankoatr'izay, tokony mielanelana roa taona ny zaza ateraka raha ny fanazavana. Zava-dehibe ny falindram-piterahana. Fanontaniana mipetraka ary ny hoe, aiza ho aiza i Madagasikara amin'ireo lafiny zavatra ireo, firy amin'ireny mpianakaviana malagasy no manana fahafahana anarahana ireo toromarika ireo.
sehatra iray mbola anaty fikarakarana sy mila fanohanana ny zahatany ambanivohitra amin'izao fotoan'izao. Ity faran'izay tokony ampidibola betsaka ihany koa raha arahana politika mazava sy fandraisana andraikitra mirindra ireo mpisehatra nanaovana fanadihadiana. Sehatra iray mbola tsy mivelatra sy omendanja eto amintsika ny tontolon'ny zahatany ambanivohitra. Tantsaha ny 20% ny malagasy saingy tsy mihoatra ny 10% amin'izy ireo no mbola misehatra sy misitraka ny arena entin'ny fizahantany ankehitriny. Ny tontolo ambanivohitra izay tokony anana ny anjara toerany lehibe amin'ny fisarihana bizahantany raha misy ny tohana avy amin'ny fanjakana. Mbola sakana hatreto ny lalana ratsy, ny tsy fahampiany tohana arabola ho an'ireo mpisehatra amin'ny tontolo ambanivohitra, ny tsy fahampiany fiofanana sy fahaiza-manao, ny tsy fananan'izy ireo lalam-barotra, ny tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa. Ireo rehetra ireo izay tokony hijereny fanjakana drafitra entitra anohanana ny zahantany ambanivohitra. Dia ny fizahantany manampy an'ireo tantsara eo amin'ny 15,000 isan-jato. Dia tao anatin'ny Covid niova mihitsy ny fomba fijery ny antsoina hoe fizahantany. Ny fizahantany zany zao lasa hoe aleo makaina, aleo milamina tsara, aleo mandeha any amina tontolo madio ny rivotra. Dia ialana tsiny aloha fa amin'izao fotoana zany dia ny tontolo ambanivohitra aloha zany manome an'izay zavatra anankitelo izay. Ray tapitrisa ilay olona tadiavintsika hitsidika any Madagasikara. Dia ireo olona ray tapitrisa ireo ny akamaroan'ireo mitady zavatra hafa noho ilay tolotra efa fanome antsika isan'andro. Mifanindran-dalana amin'ny fizahantany ihany koa, mila omena tosika ny tanora hiverina amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny asa tanana hanenana ny tany tsy anasa izay milongatra ankehitriny. Ahoana ny fomba any an-tanana mpanao asa tanana, mpampoly sy ny mpiompy mba ho tonga avolenta kokoa ny zavatra iainana dia fidiram-bola mivantana any amin'izareo io. Fidiram-bola mivantana any io dia mba tsy hiakatra hitady asa an-tanan-dehibe ny olona. Fa any izany dia efa amoronasa anazy nangatany zareo taminay izany hoe mba jerevy lalam-barotra zay fa zay ny aty ambanivohitra tsisy mitsidika tsisy an'izao dia zay zany no dingana voalohany dia hoe tsy maintsy atao fanjakana zany manana anjara andraikitra lehibe ao anatin'izay. Anohanana sy ampivelarana ny tontolo ambanivohitra indrindra ny fanatanterana ny hetsika zahako ny nosiko. Andiany voalohany amin'ny salon du tourisme rural eny amin'ny zaridaina Antaninarenina ny 17 sy 18 aprilo avy izao. Hetsika ivondronan'ireo mpanjara rehetra ny ambanivohitra ahafahany mpanjifa misitraka ny tolotra sy vokatra vita malagasy, ahafahana ihany koa manasogadina ny vokatra avy amin'ny asa tanana malagasy. Ny varotra fampiratiana sy valan-dresaka iresana aloha hevitra momba ny fizahantany ambanivohitra mandritra io fotoana io. Fanodomandry teo amin'ny 17 taonany ny alarobia lasa teo i Randriamamonjy Frederika vady andefimandry mpanoratra Ester Randriamamonjy. Ny tenan'izay tsy ahivana fa isan'ny mpanoratra mpahay tantara ary filoha ambonina ny akademia malagasy ihany koa. Ankoatr'izay mpampianatra teo anivon'ny sekoly protestante Tambatonakanga Paul Minot ary teo anivon'ny UNS ihany koa ny tenany fa iny efa ansana ny andraikitra maha-ambasador Madagasikara tany amin'ny firaisambe sovietika Hongria ary Polonina ihany koa izy ny taona 5 amin'ny 770 hatramin'ny taona 477. Ny taona 3 amin'ny 770 hatramin'ny taona 4 amin'ny 770 voafidy solombavam-bahoaka tamin'ny anarany AKFM fanavozana ny tenany ity faran'izay tsy nentina andray fiara tsy matao-dalana avy amin'ny gouvernemanta Francisca Ravony tamin'izany fotoana. Izay fianakaviam-ben'ny Kolo Tv FM matarian'ny filoha-mpanorona sy ny tale jeneraly moa dia mirary finoanana feno ho an'ny fianakaviana ao anatin'izay. Hoentsika manony fampalalam-baovao hatrany amin'ity ala ity. Notoloran'ny teo anivon'ny BEI ny Banque Européenne d'Investissement vola mitetina 100 tapitrisa dolara ihany koa ny avondrina Action Télécom. Tontosomaly teny andraharo ny fifanaovan'ny tsy ny mpiara-miasa teo amin'ny rotonta. Tanjona ny fanitarana ny réseau mobile aingam-pandeha eto Madagasikara sy any Tanzanie. Araka ny fanazavan'ny filoha lefitry ny Action Télécom matrany maro ny tetika asakasaina tao anatin'ny fanitarana ny réseau mobile izay anatsara ny fisitrahana internet amin'ireo firenena roa ireo. Ndao arahantsika amin'ny fanampanazavana mikasika izay. Couverture. Ensuite, modernisation des réseaux avec encore on va accentuer la couverture 4G. Fanitarana sy fanavaozana ny fotodrafitrasa ampitombona ny fanapariahana ny réseau 4G sy 5G. Hotohizantsika ny fanapariahana ny fibre optique. Mbola misy tonkatrano 10 mihetsy tokony hisitraka fibre optique eto amin'ny firenena ka asa goavana izany.
tsy ho be loatra ny 7 tapitrisa dolara ho an'ny Madagasikara sy ny 80 ho an'ny Tanzanie. Et 60 pour la Tanzanie, donc c'est encore une fois c'est la base. Dia izay ihany koa no antsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety ho tanterahana rapitso ny fifidianana filohan'ny pirenena vaovao any Gabon 7 volana teoria ny fanonganam-panjakana ka nandray samy miaramila ny fitondrana. 9 ny kandida ifanina narisan'izany ny Général Brice Oligui Nguema, filoham-panjakana amin'izao fotoana izay nitarika ny fanonganam-panjakana ny volana aogositra 2022 ary ny tantana ny teteza mitatra amin'izao. Ity faran'izay sokajiny mpanara-baovao ho kandida matanjaka ao anatin'izay fifidianan'izay. Manaraka azy ny Prime Ministre teo aloha, ity kandida ity izay manameloka ny fanonganam-panjakana any an-toerany. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fampahalalam-baovao, naiza misy anao ankasitrahako ianao, nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mbola maro ny fandaharana hoentina aminao amin'ity ality arisan'izany ny ankitsim-po izay anasananao avy hatrany aorian'ny fampahalalam-baovao. Veloma tompoko. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ny Vaovao. X ihany ny extra propre. Ndana tonde mividy zao de zao. Fa io mety be aminao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.